Tafiditra ao anaty tantaram-pirenena ny fifidianana notontosaina tamin'ny 10 oktobra lasa teo iny noho kosa Andriamatora Tsiraka Roland, candidat ny antoko MTS, tsy azo iodivirana kosa nefa ireo olana maro samihafa nanamarika iny fifidianana iny raha nambarany ihany. Manazava moa ny tenany eo ambony micro ny lovana Manantsosy Christian Rakotondramanga. Misy irony lesika tamin'ny fifidianana fa za kosa dia miarabany sinita izay nanao ezaka goavana tafiditra anatin'ny tantara ny commission électorale nationale indépendante eto Madagasikara fa niezaka izy nanao asa antsakany sy andavany ary navita n'ireny vokatra ireny. Misy ny lesika fatatsika fa ny lesika tsy avy amin'ny senita ihany koa fa avy any amin'ny lehibe fokontany sasany ohatra izay tsy nizarany kara-pifidianana. Dia ina moa ny antony tsy nizarany kara-pifidianana dia misy miteny hoe resaka karama sy ny sisa tsy avy any amin'ny senita zany, tsy avy any amin'ny lehibe fokontany koa fa avy aty amin'ny gouvernement. Zay zany anisan'ny lesika tany fifidianana. Fa ny lesika kely ho anay MTS dia ny olonay mihitsy tsy nahazo kara-pifidianana indrindrandrindra teto Antananarivo malahelo amin'izay toy zavatra izay. Enganika tsy ohatry izany izy amin'ny hoavy fa iny aloha ny tena nampalahelo anay fa ankoatr'izay miaraba ny senita izay nanao an'iny amin'ny antony tongavako eto dia manamafy ny fatokisako ny senita, fatokisako ny processus izay ho avy oka izay izay olona milaza hoe foanana amin'ny fifidianana fa efa tsy hany intsony resaka andao iroso ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny vahoaka malagasy, zany lahara-pahamena fa tsy resaka fifidianana. Resaka fifidianana zavatra tsy maintsy andalovana mba afantarana hoe ahoana ny endriky ny fitondrana. Mbola misy ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka andray anjara mavitrika izay.